Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Miarahaba antsika revako manana tratrity Alatsinainy fa 20 ny volana Oktobra ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika dia ny taratasy faharoa nosoratan'ny Petera faharoa andiny fa 1 ka hatramin'ny andiny fa 8. Petera faharoa andiny fa 1 ka hatramin'ny andiny fa 8. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha olevina toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony ahoana moa ianareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny havian'ny andron'Andriamanitra izay amay sy alevina ny lanitra ary andoro sy ampiempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Ko amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo dia mahasotomba ho iza tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana, ary ny faharipon'ny tompontsika dia ekeo famonjena tahaka ny voasoratry Paoly rahalay malalantsika taminareo koa araka ny fahendrenany menasy, tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza izany zavatra izany ao amin'izy. Ary aminareo dia misy zavatra sarom-patarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara, tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatrareo rahateo izany ry malala dia tandremo fa andreo voataona ny fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorena nareo, fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ho azy anie ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Tahaka ny teny famarahana rehetra amin'ny epistily dia teny fampahirezana, fampiorenana no asehon'ny Petera amin'ity tapany farany amin'ny toko 7 amin'ny epistily faharoa nosoratany ity. Teny mampahery, teny mampitodika ny olona ao amin'ny ho avy, ao amin'ny fanantenana izay lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana hoy Petera. Fanaon'ny Paoly ary fanaon'ny Petera koa ny mampitodika ny olona, Jesosy rahateo koa nanao izany, mampitodika ny olona any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa ao anatin'ny fizahan-toetra izy na ao anatin'ny zava-tsarotra. Rehefa ao anatin'ny fangirifiriana lalina ny olona dia ampipanjin'ny tompo ny toerana hovan-tanina, ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ampipanjin'ny tompo hibanjina amin'ny fanantenana ny ho avy izay ao amin'ny tompo. Ary dia eto Petera dia miteny mihitsy manao hoe izao rehetra izao ange ho leviny, izao rehetra izao dia hiempo hitsonika, fa misy ny tany vaovao sy ny lanitra vaovao izay ampanantenain'ny tompo ho antsika. Revako betsaka ny tsy mahazo izany raha ohatra ka tsy mpino izy. Tsy azon'ny tsy mpino izany araka ny tenin'ny soratra masina hoe betsaka ny anontanianareo hoe nahoana no manana fanantenana tahaka izany ianareo, satria tsy azon'ny tsy mpino, tsy azon'izao tontolo izao no hoe inona moa izany ny mahatonga antsika faly, inona mahatonga antsika manantena, inona ny mahatonga antsika mahafohy fotoana, mahafohy zavatra, inona ny mahatonga antsika manana fifaliana, na dia eo aza ny fantrana, eo ny zavatra maro isan-karazany. Nahoana isika ny manana fifaliana ao anatin'ny fahoriana, nahoana isika ny manana fanantenana ao anatin'ny fantrana, ao anatin'ny tsy fisim-bola, ao anatin'ny tsy fisin-javatra maro samihafa, nahoana mbola manana fanantenana ny mpino. Misy filôzôfa anankiray antsoina hoe Bergson, izay filôzôfa tany amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 no tena nahafantarana azy. Niara-belona tamin'ireo tointsika hoe olona manam-pahaizana tahaka an'i Albert Einstein, marina fa sy tany États-Unis akory izy, fa nifanirasera. Ity filôzôfa ity izay nanazava ny fomba fisainana anankiray mamperitreritra, hoe misy zavatra tsy azon'ny faharanita sainan'ny olombelona na ny intelligence humaine. Be dia be hoy izy ny zavatra tsy azon'ny olona. Be dia be ny zavatra tsy azon'ny fahalalàn'olombelona.
Ary tahaka izany koa zany hoe fiainana mandrakizay zany, tahaka izany hoe fitiavana zany, tahaka izany hoe fahafahana zany, tahaka izany hoe fotoana zany dia tsy azon'ny intelligence humaine na ny fahalalana sy ny fahazavantsain'olombelona hazavaina ao. Ary tsy diso mihitsy zany rehefa ko malala jerena ny tony saotra masony tony, manapetra ny takatry ny sain'olombelona, manapetra ny azontsika fantarina. Dia ahoana moa no ahatakarantsika ny fiainana mandrakizay amin'ny saina maha olombelona, satria ny olona tsotra zao tontolo zao de miezaka mamantatra zany fiainana mandrakizay zany amin'ny saina maha olombelona fotsiny de tsy azony satria nahoana moa, inona moa no antsoina hoe faharanita-tsain'olombelona, inona no antsoina hoe faharanita-tsain'olombelona? Raha tianao ny hamantatra, raha mampiasa hoe faharanita-tsaina tsika re mamantatra hoe ahoana moa zany no ahafantarantsika ny zavatra anankiray, dia tsy maintsy vakivakintsika lay zavatra jerentsika, tsy maintsy tetehantsika ho Bergson lay zavatra tiantsika fantarina, zany hoe mamantatra ny antony sy ny dikan'lay zavatra zay fantaritsika sika amin'ny alalan'ny intelligence ho izy. De zany reny amantarantsika ohatra hoe ity finday ity dia raha tiantsika ho azotsika tsara le izy de zao tetehantsika, navahantsika, sokafantsika, vavahantsika amin'ny atsipiriany de azotsika am'zay manao hoe i tsy maketsy, i tsy ohatr'zao, ry makary, hay ve zay ny dikany, de azotsika zany ny dikan'lay lay finday hoe hay ve zay ny mampandeha nyity ohatr'zao, hay ve zay mampirehitra nyity ohatr'zao. Zay ilay intelligence, lay faharanita-tsaina, lay fahazavantsaina dia miezaka miditra ao anatin'lay zavatra de vavahantsika amin'ny atsipiriany, la izy de azotsika zany izy, hay ve zay ka ny dikan'ity finday ity, na hay ve ka zay ny dikan'ity milina na ity moteur na fiarakodia ity, vavahana tsaray de hoe hay ve ity ny piston, hay ve ity ny sopape, hay ve ity ny vilebrequin sy ny sisa rehetra, de azotsika le izy. Fa tsy zay ny fomba azahoantsika ny zavatra maro amin'ny fiainana. Misy zavatra be de be tsy azo vahana tahaka izany, tsy azo tetehina na raisarasaina na aparitaka tahaka izany. Ary izay no mahatonga ity filôzofa antsoina hoe Bergson tena zavany hoe misy ny antsoina hoe intuition ozy. Ny antsoina hoe intuition zay mifanohitra amin'ny intelligence de izao lay fahatsapana ao anaty, lay fahatsapana izay fiezahanao miditra ao anatin'lay zavatra hazavaina dia tsy lay mitetitetika na ny mandrasarasa azy akory no azahoanao azy fa tsapanao lay izy izay ny fisiny tsapanao ama olombelona anao no atsapanao azy. Tsy de mifanohitra loatra amin'ny ataontsika hoe saotra masina zany fomba fijery zany, ny hoe ahoana tokoa moa no ahatakarana ny momba an'Andriamanitra, ahoana no ahafahanao mandrasarasa ny momba an'Andriamanitra tahaka ny fandrasarasa finday na fandrasarasa moteur na fiarakodia ka atakarana hoe hay ve zao Andriamanitra, ny fahatsapantsika amin'ny alalan'ny fanahan'Andriamanitra mahatonga atsika mahatakatra ny fanjakan'Andriamanitra. Misy zavatra be dehibe nge tsy azontsika, ohatra nahoana ianao no tia olona anankiray, rehefa tia olona anankiray ianao ka mametra-panontaniana manao hoe fa maninona ary no tiako iny olona iny, de tsy voazava mihitsy hoy Bergson, tsy voazava mihitsy satria tsy azonao rasarasaina lay fitiavana, tsy azonao hovavahana, ho tetetehana ka hoe zao ny itiavako azy, zao ny makatsy, zao tsy zay zany, fa fahatsapana lay izy. Tahaka izany koa ny fahafahana, ny liberté. Matetika ny fahafahana dia azavain'ny olona amin'ny lafiny ataontsika hoe espace na matériel hoe ny antsoina hoe fahafahana de zao misy fiarakodia tsara tarehy ve, afaka mivezivezy maka-arỳ ve, afaka maka-arỳ ve, fa tsy zay ny antsoina hoe fahafahana. Ny fahafahana de fahatsapana, lay intuition ity filôzofy ity, ary zay mihitsy noho izy ny hoe mety misy olona ataovy ohatra hoe Nelson Mandela, nigadraina 17 taona tany amin'ny prison izy, fa rehefa jerenao de zao vatany no mifonja fa ny eritreritiny tsy mifonja. Ary zay mahatonga ny Paoly miteny manao hoe ny tenin'Andriamanitra tsy mba voafatotra satria ny fahafahana tsy lay materiel loatra, mety tsy afaka mandehandeha ny vatany, fa manana lay intuition izy hozy Bergson, manana lay fahatsapana izy hoe afaka, satria tenin'Andriamanitra ao anatiny, afaka mieritreritra izy, afaka mifaly ao amin'Andriamanitra izy. Revako malala zava-dehibe ary amin'ny fiainana kristiana lay ataontsika hoe fahatsapana
ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary zay ho tsika ny mahatonga ny olona tsy mahatakatra ny fanjakan'Andriamanitra satria amin'ny alalan'ny farany hitan-tsain'olombelona fotsiny zao, amin'ny alalan'ny intelligence humaine, iny no amakafakana andininy ilay fanjakan'Andriamanitra, iny no andininy le fiaina kristiana. De manjary izy manao hoe tsy mitombo zany resanareo zany, tsy azony mihitsy ary hoe nahoantsika no mifaly, nahoantsika no mideran'Andriamanitra, nahoantsika no mahafoy zavatra, nahoantsika no tia ny fahavalontsika, nahoantsika no misaotra na de enjehana ary, nahoantsika no na de akalaina aza de izao mifaly sy misaotra n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, ary nahoana na de tsy manana inona na inona tsika de mbola mahafoy ihany, araka ny tenin'ny Paoly manao hoe toy ny mahantra tsy manana inona na inona nefa mampanakarena ny maro. Revako malala satria misy ilay fanahin'Andriamanitra ato anatintsika izay mahatonga antsika mahatsapa ilay fitiavan'Andriamanitra. Ary tsika moa amin'ity volana Oktobra ity de mahatsiaro manokana nantsoina hoe réforme amin'ny fanitsim-pivavahana, izay iresahan'ny mpanitsy fivavahana ny lanjany nantsoina hoe finoana. Ny finoana no mampiditra antsika ao anatin'ilay zavatra inoantsika ka ao ny epistily ho an'ny Hebreo 1:20 manao hoe amin'ny alalan'ny finoana no iainantsika ny zavatra ho avy. No zany dia amintsika ilay zavatra ho avy de efa ankehitriny hany ka manana fifaliana isika. Lay fiainana mandrakizay zay tenenin'ny Petera eto hoe lanitra vaovao sy tany vaovao zany de tsy ho avy mbola ho andrasana, fa noho ny finoantsika de zao tonga tsapatsika ho ankehitriny zany. Satria ankehitriny amintsika lay lanitra vaovao sy tany vaovao de manana fifaliana isika. Raha ohatra ka tsy ankehitriny zay lanitra vaovao sy tany vaovao zay ka ny ankehitrintsika ny fahantrano eto amin'ity tany ity, ny ankehitrintsika ny fahoriana sy ny korotana eto amin'ity tany ity de zao manjary toy ny zanak'izao tontolo zao ihany isika. Fa ny ankehitrintsika marina fa eto amin'ity zao tontolo zao ity tsika miaina, miasa, mandalo mividin-javatra miakatra, mividim-piainana sy ny tahaka izany, fa izao io ankehitrintsika io de vetivety ihany. Fa ilay ho avy zay tenenin'ny Petera eto hoe lanitra vaovao sy tany vaovao, lay fanantenana vaovao, io amintsika de zao tsy ho avy io fa ankehitriny io. Araka ny teny toritenin'ny Jaona Mpaonao Batisa, ny toritenin'ny Jesosy, ankehitriny efa tanteraka eto aminareo zany. Matiantoka antsika raha mbola mieritreritra manao hoe ny fiainana mandrakizay dia mbola zavatra andrasana amin'ny ho avy. Tsia, ankehitriny zany ny tanteraka, zavatra amin'ny vanim-potoana ankehitriny zany. Ary zay mampiavaka ny réforme. Ny réforme dia mampiaina antsika amin'ny alalan'ny finoana, manao hoe ny finoana ihany, ny finoana irery ihany, io ihany no mahatonga anao manana fanantenana ao anatin'ny sarotra, ao anatin'ny zavatra manahirana. Revako malala enganenao ho faly amin'ny fotoana ankehitriny, engane hijery ny fiaina kristiana tsy amin'ny alalan'ny faharany hitan-tsaina n'olombelona fotsiny ihany, fa ny faharany hitan-tsaina n'olombelona ho ity filôzofy ity de zao manapetra. Azy Paoly de manazava an'izany, impiry moa Paoly manazava io siansy io tsy hoe tsy ilaina akory fa manapetra. Ny siansa de manana fahazavan-tsaina hoe mamahavaha zavatra anankiray, mameny antony sy vokany, fa izao ny siansa tsy natao hanazava ny zavatra rehetra akory. Tsia, ny ilainy izy tahaka ny zavatra rehetra ihany. Fa ny siansa de manapetra, misy zavatra tsy voazava ny siansa, be de be ny tsy voazava ny siansa, nahoantsika no mity, satria ao anaty zany. Araka an'izay resahantsika teo, revako malala, matrika herinandro vaovao anao, herinandro vaovao meno ny tompo anao. Inona ny solomaso hijerenao ny fiainana, herinandro vaovao meno ny tompo anao. Inona ny solomaso hijerenao zany antsoina fiainana zany, zany ankehitriny zany. De izao itenen'ny Petera io, tandremo tsara fa betsaka ireo zay manolana ny soratra masina, betsaka ireo zay efa tonga ty amin'izao tontolo zao mitaona ny olona hiala amin'ny fanantenana ary mampitanondrika ny olona ao anatin'ny fahoriana. Be de be nondraindray ny fivavahana zay hitantsika izay mampitodika ny olona amin'ny tenany ihany. Hoe jerety fahorianao, jerety fahotanao, jerety haratsinao. Revako malala, izany zavatra ataontsika hoe évident, zavatra mitombona, zavatra hitantsika isan'andro.
Ary betsaka indray no nataontsika hoe karazam-pivavahana zay mandetika an'izany ao anatin'ny olona, ary rehefa avy eo tsy mahavita misintona i olona intsony ao miala ao anatin'izany fomba fijery naletika ao anatin'izany, de manjary olona kivy, olona tsy metrika, olona tsy mahavita inona ilay olona. Satria zay no ataontsika hoe be dia be ny fivavahana zay miala tsiny am'lay fitenenana manao manipulation, zany hoe potehiny ao anatin'lay aletiny ao anatin'ilay olona ny faharatsiny, ny fanotrany, ny matsinitsinina azy, ary ny olona de zao ndraindray tavela ao anatin'izay fomba fijery zay lay olona na lay mpino de manjary tsy afaka manao na inona na inona izy. Ary zay no tiany Petera tandremo tsara fa ny azo fijalian'ny Kristy de azo fijalian'ny fandresena ny fahotana, fandresena ny tebiteby, fandresena ny tahotra. Ekena fa mpanota isika ry havako malala, mazava ho azy fa mpanota isika tsy hitanteraka, saingy zao noho ny amin'ny azo fijalian'ny Kristy, noho ny amin'ny fandresen'ny Kristy ny fahafatesana, de olona mitraka isika. Maty foana Kristy raha mbola mieritreritra ny tenantsika ho ao ambany zioga ny fahotana sy ny zioga ny faharesena isika. Maty foana Kristy, fa mila olona mijoro, mibanjina, ny ho avy ao anatin'ny fanantenana. Ekeny revako malala fa mety manapetra ny fiainantsika olombelo hoe za ve anana an'izao, za ve afaka anao an'izao zao. Havako malala, Jesoa efa miteny fa momba nareo mandrapatonga fahataperan'izao tontolo zao. Ka inona mbola mampitebiteby anao? Inona mampitebiteby antsika? Mila mitraka isika, mila mibanjina no avy ao anatin'ny fanantenana. Ny fiainana mandrakizay efa mpanantenain'ny tompontsika. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika hoy Paoly, fa fanahy mahery, fanahy afaka hiatrika ny fahasarotam-piainana, fanahy afaka hiatrika ny zavatsarotra maro isan-karazany. Zay no antony nandresen'ny tompon'ny fahafatesana. Fanahy izay nampitoerin'ny tompo aty anatintsika de fanahy mahery, fanahy mandresy, ary ny fahafatesana aza resin'ny tompo. Zao ny havako malala, mibanjina ny ankehitriny isika ao anatin'ny finoana sy ny fandresena, fa ny tompo de miaraka sy miandany amintsika. Aza manaiky mijanona azy satria ndraindray ny faharanitatsika olombelona de mampiawatra atsika, tsy afaka mandroso. Ary io ndraindray ny olona varam-pianarana. Ny olona varam-pianarana indray de makambony makambany, rasarasainy ohatran'ireny anatin'ny tuba any amin'ny laboratoara reny, ny zavatra rehetrarehetra hany ka tsy sa mandroso izy, hany ka miawatra izy. Fa ny olon'ny finoana ry havako malala, ny olon'ny finoana, ny olona manam-pinoana de zao olona mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra. Ary zay tian'ny tompo takatritsika. Ray mako Mosesy teo anatrihan'ny ranomasina mena. Mitabataba zanak'Israely, atao aiza ery Mosesy, jerety ranomasina, hoentinao eto amoron-dranomasina zay. Ary atao ahoana ty ranomasina ty? Ireo ny Egiptiana reo manenjika antsika ireo arin'ireo. Maty zay, inona ty ataonay? Ao anatin'ilay fijerenana n'ilay olany Mosesy, zay le farany hitan-tsain'olombelona, zay le intelligence humaine, dia nijeren'ilay ranomasina Mosesy. Dia rehefa nijeren'ilay ranomasina Mosesy de ny zavatra hitany de zao, hoy ty ranomasina ity zao lalina be, midifitra ao ny olona, maty ao ny olona. Dia zay le farany hitan-tsaina de nitodika tany amin'Andriamanitra izy, satria zay no hitany Andriamanitra ataoko ahoana reto olona reto. De hoy ny tompo taminy, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Tsisy fanazavana mihitsy amin'ny farany hitan-tsaina zany fa izao ny finoana. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Nahoana ianao no mbola menimenina? Nahoana ianao no mbola mitaraina amiko? Exode 20:10. Lazao ny zanak'Israely, asaivo mandroso amin'io ranomasina io izy. Havako malala, tsy misy fahazavan-tsaina mihitsy hanao zavana zany. Sanatria ny vavy itsika tsy hoe mandany fahazavan-tsaina, sanatria olony saina ny protestanta. Olona ataontsika hoe rationnel, olona mieritreritra amin'ny protestanta, saiky manaiky kosa amin'ny protestanta, fa misy lafin-javatra zay iainana ny finoana. Misy lafin-javatra zay atrehina amin'ny finoana. Misy lafin-javatra manao hoe eto de zao ny finoana no miasa. Ary zay fanapahakevitra zay de mpino no mandray azy. Dia nanapa-kevitry Mosesy avy hatrany dia nandroso izy. Vantany vao nandroso Mosesy, ombiny bokin'ny Exodosy, nisaraka ny ranomasina, nandehanan'ny zanak'Israely. Lavako malala,
Zava-dehibe ary ny fananantsika farany hitan-tsaina, zava-dehibe ny fananantsika saina, fa izao tsy olo ny saina ihany sika fa olo ny finoana koa. Ny olombelona tsy saina ihany fa fanahy koa. Noho zany de izao ao anatiny vanim-potoana sarotra de izao nomen'Andriamanitra antsika ny finoana. Io finoana io mahatonga antsika mahatakatra ny fahatsaran'Andriamanitra. Io finoana io no mahatonga anao faly, io finoana io no mahatonga anao mandray andraikitra. Fa raha tsy eo ny finoana fa saina fotsiny de izao mitovy amin'izao tontolo izao ihany. Zay ny mahatonga ny tompony teny tamin'ny Tomasy manao hoe tandreminao tsara, aza isan'izay tsy mino ianao fa mino. Ry havako malala, aza isan'izay tsy mino ianao fa mino. Mino ny fitiavan'Andriamanitra. Ary rehefa sain'ny tompo ataonao de ataovy ao anatin'ny fahazavan-tsaina, fa ataovy indrindrindrindra ao anatin'ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra. Manomboka herinandro vaovaonao de izao ny fiainana mandrakizay, ny fanantenana, efa nomen'ny tompo anao zany. Efa ankehitriny zany. Miasara amin'ny finoana, manompo amin'ny finoana, mifalia amin'ny finoana, fa efa navelan'ny tompo no helikao. Efa notahin'ny tompo anao, efa nitsangana tamin'ny mahatizy hoanao de mitraka mandehana ary mivonona hanompo amin'ny fifaliana. Ivavakisika. Tompo amin'soranao zay noho ny amin'ny soratra masina izay mampahery anay ao anatin'ny vanim-potoana sarotra tahaka izao. Fahasarotam-piainana, ny olam-piarahamonina dia tsy nitsinona eo anatrehan'ny finoana izay tianao hijohona vavolombelona. Tompo mampahereza anay. Isoratra anatinay ny toe-tsaina tsy voninkiady, ny toe-tsaina miraviravin-tanana, ny toe-po morakivy, ny fanahin'ny fahosana, isoratra anatinay ireny. Fa efa mampanantena lanitra vaovao sy tany vaovao ianao. Iainana tsy ho avy zany, fa ankehitriny iainana hatramin'ny ho avy. Manomboka herinandro vaovao zay tompo, de ataovy manana fandresena sy fahatokinanao. Esoratra anatinay ny tebiteby, esoratra anatinay ny tahotra ny tsy aompy, esoratra anatinay ny fatorany ny aia. Fa Andriamanitra mahery ianao, fitiavany ianao, mampandresy anay. Jereo amin'indra fonao ny fiainanay tsirairay avy, jereo amin'indra fonao ny fikasana ty anatinay, dia mitahianay tompo tsara. Me fahasalamana sy heri-tanjaka izay hoentiny miasa indray. Ny fanahy mahery ty anatinay dia ataovy renay ny bitsikany mba hitomboanay amin'ny fitiavana ary hitanay amin'ny fanompona. Dia mitoera ty anatinay Jesosy ary ome fiadanam-po hatrany ho faly amin'ny fotoana sy tombonandro omenao anay. Eo anay fahasalamana, heri-tanjaka, zoto-po sy faharetana amin'izay rehetra atao. Saotra Jesosy. Amen.